Teny fotsiny no ahafantarantsika hoe velona le fanahy. Ka iny rehefa miteny tsy baikon'ny saina, de iny teny tsy fantatra iny no teny avoakany. Teny avy amin'ny fanahiny iny teny tsy fantatra fa tsy avy ato amin'ny fisainany. Ka matoa zany miteny le fanahy velona marina izy, ka izy raha miteny hafa ny teniny de le fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Ka zay zany aloha no zavatra hitatsika fa hotohizana zany, satria ny zavatra mampiahiahy olona ihany koa zay mety hampametra-panontaniana de le hoe ahoana ary ny asan'ny apôstôly de ny toko faharoa. Vakitsika anie zay satria tao zany tena hoe nilatsahan'ny fanamasina voalohany. Asan'ny apôstôly de ny toko faharoa no vakitsika andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Asan'ny apôstôly toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ary vaky ny teny: ary noho ny tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra, ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofo ka nanenika ilay trano niangonany. Ary nisy lehilahy maro mitarehina afo niseho taminy, izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra, ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenina ny fanahy masina azy. Hatreo aloha no jerentsika fa hotohizantsika izy rehefa avy eo. Ny olana eto de zao: eto zany de hoe andro Pentekosta aloha izy de tao amin'ny fitoerana iray ny olona. De voalohany nisy feo tonga tapoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo nanenika ilay trano niangonany. De eo mampiahiahy ny olona zany hoe tokony ho tahaka an'izay zavatra mitranga, tonga de misy rivotra mifofofofo. Voalohany zay. Manaraka an'izay de hoe nisy lela maro mitarehan'afo. Faharoa ny olona de tokony nisy lela nafo ihany koa, satria ny zavatra nitranga zay de ohatran'izay teto. De ny zarazara iny de nahazo ray isan'olona tamin'ny fotoana io. Ny fahatelo de zao: samy feno fanahy masina izy de naninona niteny tamin'ny fiteny maro samihafa. Zavatra telo reo: rivotra mifofofofo, lelafo, fiteny maro samihafa. Ka raha tonga de raisitsika ny asan'ny apôstôly toko fahafolo zay vakitsika teto farany tamin'ilay fandarana teo alohan'ity androany ity. Tsisy aloha le rivotra mifofofofo ray zay, tsisy ihany koa lay lelafo. Ary manarakaraka an'izay de ilay teny tsy fantatra ihany ve ity atao hoe fiteny maro samihafa ity. De tohizantsika anie ny andininy satria anazava tsara isika. Andininy fahadimy sy ny manaraka de zao: ary nisy jiosy mpivavaka tsara nitoetra tany Jerosalema avy tany amin'ny firenena samihafa rehetra ambanin'ny lanitra. Ary noho ny re izany feo izany de niangona ny olona maro ka very hevitra fa samy nahare azy ireo niteny tamin'ny fiteniny avy izy rehetra. De talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe: ndreo tsy Galiliana va ireo miteny ireo? Koa ahoana no andrenesantsika amin'ny fitenitsika avy izay nahabe atsika? E Parsiana, Mediana sy Elamita ary mponina any Mesopotamia sy Jodisy sy Kapadokia sy Ponto sy Azia sy Frigia sy Pamfily, Egypta sy ny tany Libia izay manodidina ny Kirena, ary vahiny avy any Roma, na jiosy na proselita. Aleo ohatra ihany vakitsika. Zany hoe nisy karazana fiteny maro araka leo amin'ny andininy fahaefatra. De nisy fiteny maro ihany koa ny tanisaina teo hoe Egypta ny sasany, Midiana ny sasany, Frigia, Pamfily sy ny karazany. Ireo zany samy nanana ny fiteniny daholo. De amin'ny andro Pentekostazy moa de reo jiosy avy any amin'ny firenena reo de makany amin'ny tanànan'i Jerosalema daholo. De ireo zany efa tsy nampiasa ilay teny jiosy zay nahazatra azy intsony, fa ny teny zay nahazatra azy tany amin'ny firenena zay nitoerany. De azontsika raisina zany hoe ohatra samy manana ny fiteniny reo, fa mba azahoantsika azy zany de ohatra hoe misy jiosy zany tsy mahay teny jiosy intsony fa teny anglisy no hainy, ny sasany teny sinoa no hainy, ny sasany teny malagasy no hainy, ny sasany teny frantsay no hainy. Be de be zay karazam-pitenenana nisy tamin'izany fotoana zany. De gaga be izy nandrehan'ilay apôstôly sy ireo olona rehetrarehetra zay feno ny fanahy masina, fa zavatra heniny de le jiosy nitaizana tany amin'ny fiteny anglisy, teny anglais no heniny. Le nitoetra tany amin'ny tany sinoa, teny sinoa no heniny. Zay tonga taty Madagasikara, teny malagasy no heniny. De gaga be mihitsy zareo hoe
ngamo reo izy tsy galiliana ohatrany hoe manana fiteny nahazatra azy zany reo a jiosy avy any Galily de tokony zay ny teny hoenin'reto olonreto fa mahagaga azy de zao zay mahay teny anglisy teny anglisy no eniny zay nahay an'le teny sinoa no eniny teny pirenena isan-karazany araky ny voasoratra teo zany a no enin'reto jiosy zay niakatra tany Jerosalema ireto ny dikan'izay de zao lay zavatra no tenenin reto mpianatra ireto zay fen'ny fanahy masina de teny ampiasain'ny olona eto ambonin'ny tany teny pirenena ny filaza azy de ny fanontaniana mipetraka ao anatintsika de zao hoe io ihany ve le teny tsy fantatra sa hafa mihitsy zany teny tsy fantatra zany ary misy ary tonga de manafangaro avy hatrany hoe ny teny tsy fantatra nge de zay tokoa e mety ho teny anglais io indraindray mety ho teny frantsay io indraindray mety ho sinoa mety japonais mety rosiana io indraindray a mety teny latine io indraindray a arakaraky le hoe zava-misy eto am'ty tany ty ka zao tsika hoa efa fanifehezana hoe tsy zay hevitr'olona rehetrarehetra kory de ekena ho marina daholy a fa aleo ny baiboly ihany no ijerevantsika hoe inona marina moa no atao hoe teny tsy fantatra moa ve teny anglais na teny frantsay na reo voateny rehetrarehetra ireo fa eto aloha zao ny amin'ny andiny faefatra de voalaza tsara fa tsy teny tsy fantatra ny soratany fa hoe fiteny maro samy hafa tany am'le asan'ny apôstôly toko 10 ndray kosa izy de nanazava tsara sy nanoratra tsara hoe teny tsy fantatra de toy izany koa ny tany amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 andiny fahenina de nanazava sy nanoratra tsara hoe fiteny tsy fantatra ka ny fanontaniana ary de hoe ny fiteny tsy fantatra ve egal fiteny maro samy hafa izay atao hoe fiteny pirenena araky ty voasoratra ato amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 ity de aleo any baiboly no ijerentsika azy Korintianina voalohany de ny toko 4 toko 4 azafady Korintianina voalohany toko 4 de ny andininy 2 ihany Korintianina voalohany toko 4 andininy 2 zao ny voalazany teny ary amin'ny anaran'i Jesosy fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin'olona fa amin'Andriamanitra fa amin'ny fanahy no itenenany zava-miafina ka tsy misy olona mahalala ampitaitsika am'le hoe fiteny maro samihafa le izy zay fantatry le olona rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra zay nanatrika teo fantany tsara mihitsy zay nahay teny anglais na fantatra tsara hoe miteny anglais le olona de hainy ny dikany zay nahain'le teny sinoa na hainao an'le teny sinoa navoakan'ireo mpianatra sy ny namandreo de tonga de nafantatra hoe miteny sinoa zany olona zany hainy tsara ny dikany satria teny sinoa no nanabeazana azy de ohatr'zay hatrany na frantsay na malagasy na inona na inona fa eto kosa ny atao hoe teny tsy fantatra de zao voalohany aloha de hoe miteny tsy miteny amin'ny olona fa amin'Andriamanitra ray zay faharoa amin'ny fanahy no itenenana zava-miafina io le nyteneny koa hoe le fanahny no miteny zay no marika ahafantarana fa velona le izy aloha fa ny tena raisika de to am'le farany indrindra hoe tsy misy olona mahalala tsy mitovy an'le tany amin'ny toko 2 zany fa ny tany amin'ny toko 2 de fantatry le olona rehetrarehetrarehetrarehetrarehetrarehetra zay rehetrarehetra nanodidina de samy nalala daholo zavatra tiany ny apôstôly sy ny namany sy ny mpianatra rehetra no tenenina tam'izany fotoana zany tonga de hain'ny olona le izy zany fa ny atao hoe teny tsy fantatra kosa zany de mazava be tena mazava be eto fa tsy misy olona mahalala raiso avy hatrany ary fa tsy mitovy ny atao hoe fiteny maro samihafa na fiteny pirenena na fitenin'ny olona sy ny atao hoe fiteny tsy fantatra tena tsy mitovy satria le fiteny maro samihafa fantatr'olona hain'olona fa le fiteny tsy fantatra kosa tsy misy olona mahalala na iza na iza de aleo ary tonga de ahiditsika avy hatrany ny fiheverana fa ny fiteny tsy fantatra de fiteny pirenena diso tena diso zay samihafa tena samihafa ireo mety hitombonay fanontaniana hoe ka inona ary ny tena izy mety ho marina ihany nge zany na tsy miteny tsy fantatra ary ny olona fa mahay teny anglais ohatra de efa manana ny fanahy masina izy raha ohatra tokoa ka hoe tena olona tsy nianatra anglais mihitsy le olona hoe tena tsy nahita fianarana ary angambe fa rehefa tonga ho amin'ny fanahy masina lasa mahay miteny anglais izy a mety ho marina ihany zay teninao zay fa am'izay fotoana zay nefa mitovy am'le zavatra mitranga ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 zavatra misy am'izay zany hoe
misy olona tsy mahay afa-tsy teny anglais eo akaikin'le olona, de iny olona tsy mahay miteny anglais no ampitenen'Andriamanitra teny anglais ho an'iny olona iny. Zay azavaiko aminy hoe rehefa inona no mitranga zay zavatra zay. Fa ny zavatra tokony fantatra ihany koa de zao, le olona tsy nahay miteny anglais lasa mahay miteny anglais, matoa izy nahay miteny anglais na frantsay na ohatran'izany, efa nisy fanahy masina aloha tao anatiny, de le fanahy masina ao anatin'iny no mampiteny azy amin'ny fiteny anglisy. Zay ny fantara, efa nisy fanahy masina tao anatiny, de tsy afaka miala ihany tsika fa nahoana indray no porofona fa efa nisy fanahy masina tao anatiny, ohatran'le hoe tany nanana voatondraka ihany, mando aloha le izy zay vao mamokatra. De ohatr'izay koa misy fanahy masina aloha ao anatiny, zay izy vao mahay miteny anglais na de tsy mahay sy nianatra teny anglais azy. Ao nalalana fa nisy fanahy masina tao anatiny, verina ny an'le famantarana voalohany tsika, efa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra io. Zay ny tady tio zay. Ary ohatr'izay ihany io asan'ny apôstôly toko faharoa io, zay ndongy azavaintsika mazava tsara am'izay de tsy vakiana ntsony aloha zany le andininy voalohany sy ny manaraka, fa eo amin'ny andininy fahadimy de tady tio tsara. Ampitaitsika zany aloha hoe eo amin'ny andininy fahadimy de hoe nisy jiosy mpivavaka tsara, asan'ny apôstôly toko faharoa andininy fahadimy ary nisy jiosy mpivavaka tsara nitoetra tany Jerosalema, avy tany amin'ny firenena samy hafa rehetra ambanin'ny lanitra. Ny tiako sotomina kely eo anatin'io mba ho azonao de hoe taiza moa reto jiosy reto, taiza ny toerana misy an'ireto jiosy mpivavaka tsara reto de nitoetra tany Jerosalema ao zay, zany hoe tao amin'ny tanànany Jerosalema, fa avy tany amin'ny firenena samy hafa rehetra ambany lanitra izy. De ny zavatra nisy de zao, taiza reo olondreo tao amin'ny tanànany Jerosalema. Ray zay. Manarakarak'izay, taiza kosa nefa no nilatsaka le fanahy masina tamin'ny apôstôly sy ny namany, ery amin'ny andininy voalohany. Izao no voalazany hoe ary noho ny tonga ny andro Pentekosta dia tao amin'ny fitoerana iray izy rehetra, ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika ilay trano ny angonany. Io trano io moa fantatsika tsara fa azontsika vakina ny asan'ny apôstôly toko voalohany de ny andininy faraparany eo, fa tsy tadidiko loatra le andininy fa vakio tsara de hitanao le izy, fa anaty efitra ambony zany ry zareo reo. Ny dikan'izay zavatra ho raisiko zay mantsy de zao, hafa ny toerana zay nisy an'ilay mpianatra ny apôstôly sy ny namany, le toerana nilatsahan'ny fanahy masina tao amin'ny efitra ambony, efitrano anankiray zay. Hafa kosa ny toerana nisy an'ilay mpivavaka tsara, jiosy mpivavaka tsara eo amin'ny andininy fahadimy tao amin'ny tanàna Jerosalema. Zany hoe raha eto amin'le toerana anankiray zany nisy an'le mpianatra, de aty amin'ny toerana hafa nisy an'le jiosy, de tato amin'le toerana anankiray nisy an'le efitrano raisandry zareo reo ny latsaka le fanahy masina, fa le olona kosa taty amin'ny tanànany Jerosalema. Inona ny dikan'izay? Efa tsy tato amin'le tanàna tao amin'le trano ntsony ange le mpianatra no ny teny an'le tenim-pirenena isan-karazany, fa efa taty amin'le toerana nisy an'le jiosy mpivavaka tsara eo amin'ny andininy fahadimy. Efa nisy elanelam-potoana zany ny dikan'izay, hafa samy hafa le toerana, samy hafa ihany koa ny zavatra nitranga. De toy izao ary ny zavatra nitranga, niangona tao amin'ny fitoerana anankiray aloha izy eo amin'ny andininy voalohany amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa io, de nivavaka tao ry zareo de nilatsaka amin'ny fanahy masina. De ny zavatra zavatra nitranga teo zany tsy voasoratra ntsony, tsy voalaza ntsony hoe inona avy ny zavatra nitranga teo ankoatran'le hoe ny rivotra mifofofofo, lelanafo, zay zany ny voalaza fa zava-nitranga tao amin'ilay trano. De rehefa avy eo lasa ry zareo ary nivoaka tao amin'io trano io izy, nivoaka tao amin'io trano io izy de nakany amin'ny tanànany Jerosalema sy ny manodidina, de tao no nahitany an'ireo olona rehetrarehetra reo. De tao am'izay le hoe ny teny anglais ny sasany, ny teny frantsay ny sasany, ny teny alemana ny sasany, espaniola ny sasany sy ny karazany. Fa tsy zay moa le voasoratra ato fa dehibe izy fa efa nivakiana teo ihany ny sasany. De aokary hazava tsara amitsika arak'izay hoe efa nisy fotoana niovange, satria tsy tao amin'le trano nandraisana amin'ny fanahy masina ntsony, ka ny zavatra azo antoka zany de zao, tao amin'le trano ambony zay nivavahan'ireo mpianatra sy ny namandreo nilatsahan'ny fanahy masina, tao nisy an'le rivotra mifofofofo, tao nisy an'le lelanafo,
de nilatsaka tao ny fanamasina ary samy feno ny fanamasina ry zareo. De ny zavatra azo antoka tamin'izay fotoana izay fa saingy tsy voasoratra de zao: ny teny tamin'ny teny tsy fantatra ihany koa ireo olona ireo. Ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra ihany koa ireo olona ireo. Mbola tao amin'ilay efitrano ambony satria zay no famantarana ahafahana mamantatra fa misy fanamasina ao anatin'ny olona, de miteny amin'ny teny tsy fantatra izy. De tao izy zany asa ataontsika hoe 4 minitra sa adiny ray sa adiny roa tsy fantatro. De rehefa tena hoe vita amin'izay zany le hoe fifaliana vokatry ny fandraisana le fanamasina tao, de nivoaka an'izay ry zareo. Tao zany izy niteny tsy fantatra, vita zay zavatra zay vanim-potoana zay, niala tao an-trano izy, nivoaka tany Jerosalema, de tao amin'izay no nampitenena le fanamasina zay efa tao anatiny. Zay le niresahako teo hoe efa ao anatiny ange le fanamasina, zay le olona vao mahay miteny anglais, na de tsy mahay miteny anglais ary izy. Fa raha mbola tsy tao anatiny le fanamasina, tsy afaka hiteny anglisy izy. De iza moa, nataiza moa zany nandraisana ny fanamasina io tao amin'le efitrano tao ambony. De tao izy le niteny amin'ny teny tsy fantatra, fa saingy tsy nisoratana. De nivoaka tao izy hoary rehefa avy eo, de nahita an'le jiosy rehetrarehetra an'izay, de zay ny fanandrify an'le mahay teny anglais, nampitenen'le fanahy tao anatiny teny anglais. Zay mifanandrify am'izay mahay teny sinoa, nampitenen'le fanamasina tao anatiny teny sinoa. Zay nahita olona zay hoe tsy nahay afa-tsy teny espaniola, de nampitenen'le fanahy tao anatiny teny espaniola, sy ny sisa sy ny sisa. Zay ny zava-nisy tamin'ny fotoana io. Fa tsy io zany no isintomantsika hoe teny tsy fantatra egalina fitenim-pirenena isan-karazany. Tsy de tsy. Ary le fitenim-pirenena amin'iny fotoana iny efa tsy famantarana ny fanamasina tsony, ary tsy vokatry ny fanamasina ihany koa, fa tonga de lazaina tsotra hoe asa hoa, tena hoe asan'le fanamasina zay mitoetra ao anatin'le olona mba ahafahana mambabo ny fon'ny olona zay tsy mahay afa-tsy io teny io. Ka voalohany aloha de mambabo ny fon'ny olona izy. De hitantsika hoe amin'arivo ny olona resy lahatra tao anatin'izay fotoana izay. Zany amin'arivony zany tsy tao anatin'le trano zay hoe 20 teo eo ry zareo no tao anatin'io trano io, fa efa tany an-tokotany ozy izy efa nisy fifindra-toerana, efa nisy elanelam-potoana ahafahantsika milaza hoe hafa ny zavatra nitranga tao anatin'le tranony angonana, de hafa ny zavatra nitranga tery amin'le tany malalaka na tany an-tokotany na tany Jerosalema tsy fantatra hoe tao an-trano inona zareo. Zay zany no ahafahantsika milaza fa tsy le tenim-pirenena zay efa taty ivelany no famantarana fa misy fanamasina ao anatin'ny olona, fa asan'ny fanamasina iny. Fa le fanamasina efa niraisiny talohany iny tao amin'le efitrano ambony tamin'ny alalan'le lafo tamin'izay fotoana izay de eo koa azontsika marinina tsara fa matoa zany nivoaka zareo feno ny fanamasina, de zavatra efa nitranga hoy de hoe efa niteny tamin'ny teny tsy fantatra aloha zareo tao, izy samy izy. De le teny tsy fantatra nitranga tao de le hoe miteny amin'Andriamanitra ny olona ka tsisy olona mahalala mihitsy na iray azy. Miteny zava-miafina amin'Andriamanitra, famantarana fa nandray fanamasina izy. De afaka kelikely nivoaka an'izay ry zareo. De nampiasain'le fanamasina, fa tsy famantarana tsony le teny anglais sy ny karazany, fa asan'ny fanamasina tamin'izay fotoana izay. Inoko fa mazava amintsika aloha raha ny asan'ny apôstôly toko faharoa izay lazaiko mazava de mazava